De miarahaba antsika rehetra tonga amin'izao fotoana lehibe zay amoatsika ny zava-miafina rehetrarehetra amin'ny fampodiana ny zavatra rehetra alohan'ny evin'ny Mesia fanondroany eto tany indray. Efa nambara tamintsika moa tamin'ny volana Marsa taona 2024 ity, nambara tamin'ny hainao manjery teo anatrehanareo ny filazana ankapobeny ny amin'ny fampodiana ny zavatra rehetra araka ny asan'ny apôstôly 7:20. Maro taminareo no nangataka taminay ny anazavana iny ankapobeny amin'ny fampodiana ny zavatra rehetra iny, satria raha nahatsikaritra tokoa tsika dia saika fanontaniana daholo ny akamarony ary zay mahakapobeny azy. Fa amin'izao fotoana zao zany de tonga ny fotoana zay anazavantsika azy tanteraka ary omena atsipiriany reny fanontaniana zay napetraka aminareo reny amin'ny alalan'ny famantarantsika ny hoe iza moa ny Mesia. Noho izany dia eto amin'ny fampidirana voalohany aloha tsika dia vao atolotra ity fampianarana ity de ho hitanareo fa tsy ronono ho an'ny zaza tsony no omenanareo fa vetikanina ho an'ny lehibe, zany hoe ho an'izay tanteraka, zany hoe ho an'ny izay fa zatra mampiasa saina tsara. Voalohany indrindra aloha de tsara ho fantatry ny olombelona rehetra maneran-tany fa mizara roa ny karazan'ny olombelona. Voalohany, ao ny taranaka Adama, faharoa ao ny taranaky ny menarana. Ny taranaky menarana dia nisy talohan'ny taranaka Adama teto ambonin'ny tany, satria ny menarana dia biby dia sady fetsy indrindra amin'ny biby dia rehetra. Raha mamaky atsika ny Genesisy 1:4 sy ny 5:5. Noho izany dia hojerevantsika zany ny famakinan'izy io Genesisy 1:4 ka hatramin'ny 5:20. Ary le Nahary nanao hoe aoka ny tany amoaka ny zava-manana samy araka ny karazany avy, de biby fiompy sy biby mandady sy mikisaka ary biby dia samy araka ny karazany avy de nisy zany. Ary le Nahary nanao ny biby dia samy araka ny karazany avy sy ny biby fiompy samy araka ny karazany avy, ary biby rehetra zay mandady sy mandady na mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy. Ary hitan'le Nahary fa tsara izany. De raha jerevantsika ihany koa ny Genesisy 7:1 tapany voalohany. Genesisy 7:1 tapany voalohany dia tahaka izao, manaraka izao zany ny vakiteny. Ary ny menarana de fetsy noho ny biby dia rehetra zay nataon'le Nahary, fetsy indrindra izy io. Noho izany ny taranaka Adama kosa rehefa jerena dia tateoriana vao nisy teto tany. Raha mamaky atsika ny Genesisy 1:9 ka hatramin'ny 8:20 manazava zany tsara. Genesisy 1:9 ka hatramin'ny 8:20 zay maneho an'izany mazava tsara amintsika. Tahaka zao ary ny vaky ny teny. Ary le Nahary nanao hoe andesika amoron'olona tahaka ny endrika atsika ary ny tarehintsika, ary oka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra
zay mandady dia namikisaka amin'ny tany. Ary le Nahary nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endritsy le Nahary namoronany azy, lasy vavy namoronany azy. Ary le Nahary nitsodrany hoe maro afara, miabetsaha ary mameno ny tany, ka manompo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary biby rehetra zay metsiketsika ambonin'ny tany. Koa tsy mahagaga mihitsy raha ny taranaka menarana no talohan'ny taranaka Adama, fa rariny sady marina tokoa zany satria tsy maintsy zay tatanina aloha no atao vonina eo amin'ny toerana hitantanana azy vao ny mpitatana, fa raha tsy zany dia hisalasala ny mpitatana amin'izay asa anyrahana azy ho tataniny raha mbola tsy misy ny tatanina. Vitsy dia vitsy ny taranaka Adama raha miohatra amin'ny taranaka menarana, sady efa nambara Mesia ao Matio 7:7-10 vakitsika zany io tokosy andininy io araka zao manaraka zao. Ary midira vavady ety ianareo, fa lehibe ny vavady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditrany, fa ety ny vavady tery lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Satria manko ny menarana dia talohan'ny Adama teto tany, ka tsy maintsy maro ny taranany. Tsy mahagaga mihitsy koa zany fa rary sy marina tokoa satria tsy maintsy vitsy ny olona mpitantana ary tsy maintsy betsaka ny olona tantanina. Tsy tamin'ny vatana ho mpitantana nefa ny taranaka Adama, ary tsy tamin'ny vatana ho tantanina koa nefa ny taranaka menarana, fa ny mifamadika amin'izany aza no hitan'ny akamaroan'ny olona satria zava-miafiny zany, ka zay ny mena saina avy amin'ilay Nahary ihany ny mahalalan'izany amin'ny alalan'ny fianarany, ny antony sy fotony lalàna sy ny faminaniana ao amin'ny baiboly sy ny ao amin'ny Torà, araka ny ohabolana 5:22 manao hoe raha vakitsika io dia tahaka zao manaraka zao, ohabolana 5:22 vonina hatrile Nahary ny manafinjavatra, fa vonina hatra ny mpanjaka kosa ny mamatanjavatra. Ka le mpanjaka eto dia zay rehetra voafidy hitondra ny tany sy firenena amin'ny taona 1000, sady efa nambara Mesia raha teo koa zany ao amin'ny Jaona 9:7 ka hatramin'ny 10:7 zao ny nambara Mesia tamin'izany fotoana zany raha nitondra fampianarana izy vao amin'ny mpianatra, dia nilaza izy tamin'ireto mpianatra ireto ary laza koa izy tamin'ny olona maro izay nanaraka azy, fa nanizingizina mihitsy Mesia ny tena nanao hoe, dia izy Mesia amin'ny 10:7 Jaona 9:4 aza monimonina ianareo, tsy misy olona mahay manatona raha tsy tomony ray zay naniraka, ary zaho anankanazy amin'ny andro farany. Raha vejerevantsika ny 9:7 dia nambara Mesia hoe voasoratra ao ampaminany hoe, ary izy rehetra dia ampianary ilay Nahary. Isaia 4:10 andiny 9:10 milazan'izay. Noho izany zay rehetra mandre ka mianatra amin'ny ray no manatona, zay ny nambara Mesia, zay rehetra mandre ka mianatra, zany hoe tsy mahazo mandre fotsiny ianao
fa ianarana jenonao tahaka zao fampianarana atolotra antsika izao. Tsara ho fantatra koa fa ny taranak'Adama de mizara ho telo am'izao andro aloha fiafaran'ny andro faran'izao. Mizara telo ny taranak'Adama am'izao andro aloha fiafaran'ny andro faran'izao. Voalohany, ao ny atao hoe Joda, ao ny atao hoe Israely, ao ny atao hoe vahiny. Andro alohan'ny fiafaran'ny andro faran'izao, fa tsy fanombohan'ny andro faran'ntsony, fa tamin'ny voatonga teto an-tany ny Mesia, zay namory ny apôstôly ka nampianatra tao amin'ny Joda sy ny manodidina ny Joda no fanombohan'ny andro farany. Vao nijadina teo zany Mesia teto amin'ny tany, zay natao fanombohan'ny andro farany. Fa amin'izao androntsika zao de andro alohan'ny fiafaran'ny andro farany. Tsara ho fantatra antsika zay. Ny akamaroan'ny Joda moa dia nandà ho tsiany Mesia iny tonga tao amin'iny. Ary izany fandavana zany de mbola mitoetro amin'ny Joda mandraka antsika miresaka sy mampianatra zao. Fa ny fanjakana Romanina tamin'ny alalan'ny Pilato no nanaitry fa ny Mesia iny tonga tao amin'ny Joda iny, satria ny fanjakana Romanina tamin'izany no nitondra fanjakana Joda tamin'izany fotoana zany. Tsy tonga ho azy sy tsy araka ny nahi-pony Joda akory ny nandavany, ary tsy tonga ho azy sy tsy araka ny nahi-pony Romanina tamin'ny alalan'ny Pilato koa akory no nanekeny, fa ireo fandavana sy fanekena ireo dia mifony zava-miafina avy amin'le Nahary. Zava-miafina satria ny Mesia dia tsy maintsy avy amin'ny Joda, nefa lavon'ny Joda. Ary ny Romanina tamin'ny alalan'ny Pilato zay tsy misy tokony hifandraisany amin'ny Mesia sy ny Joda ndray, izy ndray no nanaitry any Mesia. Zany hoe zava-miafina ny Mesia, ka tsy maintsy nampisy ny fandavana sy ny fanekena zay niaraka tamin'ny fotoana ray, ary zany natao hoe fisalasalana, satria ao ny nandà, ao ny nanaitry. Fisalasalana ny etsonan'izay. Koa tsy mahagaga ary raha mampisalasala ny olombelona rehetra ny atao hoe Mesia sy ny fahatongavany teto an-tany. Fa mbola ho avy eto an-tany fanondroany manko izy. Io fisalasalana io no tsy maintsy mampizarazara ny atoko-pivavahana rehetra milaza Mesia indrindra amin'izao andro alohan'ny fiafaran'ny andro faran'izao. Ary de tsy maintsy mitoetra mandritry ny fotoana voatondro io fisalasalana io, zay tsy maintsy miteraka fizarazarana. Fa efa fandaharan'le Nahary zany, fa tsy hoe zavatra tonga ho azy. Zany no antony tsy maintsy na havaky roa na havaky telo sy efatra, dimy, enina, fito sy ny sisa ny atoko-pivavahana rehetra milaza Mesia. Na iza zany atoko-pivavahana zany. Vao miorina de vakivaky, vao miorina de mivakivaky. Fa nahoana no tsy maintsy misy zany? Nahoana? Ary maharitra hafiriana ny fisian'izany. Valiny, tsy maintsy misy izany mba hisehoan'ny akasitrahana sy ny tsy akasitrahana. Raha mamaky antsika ny Korintianina voalohany toko 2:7-9. Korintianina voalohany toko 2:7-9. Tahaka an'izao voasoratra ao. Hoy izy hoe, fa tsy maintsy misy fitokoana eo aminareo mba hiseho aminareo zay olona akasitrahana. Fa raha ohatra ka tsy misy ny fitokoana de tsy miseho mihitsy ny akasitrahana. Noho izany sitraky le Nahary mihitsy zany ny fisian'ireny fizarazarana
ireny fa tsy hoe ny olona akory ny te hizarazara. Koa zay akasitrahana de tsy maintsy mitombo ny fahalalany, ka tsy manao ny fiangonandrazany fiangonany mandrakizay. Ary ny tsy akasitrahana indray de tsy mitombo ny fahalalany, fa tsy maintsy manao ny fiangonandrazany ho fiangonany mandrakizay, na de efa tsy marina aza. Zany hoe ny akasitrahana dia ny taranaka Adama, ary ny tsy akasitrahana dia ny taranaky ny menarana, araky ny Genesisy 4:1 andiny 1 ka hatramin'ny 5 zay mifony zava-miafina be koa izy io. Zay efa tsy angivaka tsy vetivety izy io Genesisy 4:1 andiny 1 ka hatramin'ny 5. Ary Adama nalala aneva vadiny, de nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina. Ary izy efa nahazaza lahy tamin'le Nahary, ary niteraka ny Abela rahalahy koa izy. Ary Abela de mpiandrondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina mivokatry ny tany ho fanatitra ho an'le Nahary, fa nitondrany Abela kosa ny voaloha teraky ny ondriny de zay matavy. Ary le Nahary nakasitraka an'ny Abela mba mifanatiny, fa ny an'ny Kaina kosa de tsy mba nakasitrahany, fa nolaviny. Mifony zava-miafina lehibe zany, fa mbola ao ambarantsika zany izy amin'ny manaraka hoe maninona no samy zanaka zao, de ny ray tsy akasitrahana, ny ray akasitrahana, ary tsy le fanatitra loatra ny olana, fa ozy izy le Nahary manoloana ny Kaina hoe fanatitra anao tsy akasitrahako, mba aminao koa tsy akasitrahako. Avy amin'ny tany mako, vokatry ny tany nitondrany le fanatitra. Misy dikana teo hoe tany, mareta nareo fa ho azavaina zany, ary zay tsy nakasitrahan le Nahary any Kaina. Ary neny Abela kosa de amin'ny tamin'ny voaloha teraky ny ondriny, misy dikany koa le hoe ondry sy le voaloha teraka, fa mbola ho azavaintsika zany fa tsika moa mbola vanim-potoana ny fampidirana moa zany amin'izao fotoana zao. Zany hoe zay mitombo fahalalana ny amin'ny Mesia no taranaka Adama, ary zay tsy mitombo fahalalana ny amin'ny Mesia no taranaky ny menarana. Zany hoe zay miorina amin'ny tany fotsiny ny fanantenana, zay natao hoe taranaky menarana. Fa zay mazoto mamantatra ny ho fiainany akoatran'ny eto tany no zanaka Adama, araka an'io Genesisy 4:1 ka hatramin'ny 5. Zany de maharitra hatramin'ny Marina ny Jodasisa, tsy piako tsara, maharitra hatramin'ny Marina ny Jodasisa, satria amin'izany andro zany de efa feno ny Israely sy ny vahiny aty amin'ny tany jentily, ka tsy misy fivakisana intsony. Ny fangaro mako ny taranaka Adama sy ny taranaka menarana, ka tsy maintsy sarahana. Raha mamaky atsika ny Genesisy 4:1 andiny 1 ka hatramin'ny 2, Genesisy 4:1 andiny 1 ka hatramin'ny 2 milaza hoe raha vao ny amary ny olona tambony tany ka niteraka zazavavy maro, de hitany zanak'ilay Nahary fa tsara tarehy ny zanaka vavin'ny olona, ka de nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy. Mbola ho azavainy fa betsaka koa no mampifangaro zavatra be dehibe ao amin'izy Genesisy 4:1 andiny 1 ka hatramin'ny 2 io. Ary ny misy erery ihany no nitendreny lay Nahary hanavaka an'ireo fangaron'ireo, tsy misy hafa, tsy misy erery ihany, zay efa natomboka tamin'ny andro Noa. Raha mamaky atsika ny Matio 4:20 andiny 4:20 ka hatramin'ny 30. Ary nanao fanoharana hafa koa ny Mesia ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany atambariny,
fa raha natoriny olona de avy ny fahavalony ka namafy voatsy parifary teny amin'ny vary de lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka de niposaka koa ny tsy parifary. Tanareo fa niara naniry teo zany ireo anakiroa ireo. Raha toizatsika ihany dia tahaka zao koa andiny fito amby roapolo dia avy ny mpanompon'ny lehilahy kanao taminy hoe tompoko tsy voatsara va ny nafafinao tany an-tanimbarinao koa avy taiza kosa ny tsy parifary. De hoy izy taminy fahavalo nanao an'izany. Ary ny mpanompo nanao taminy hoe ko tianao va ny andehananay anongotra sy anangona azy? Fa hoy izy hoy misy zany tsia fandro raha manongotra ny tsy parifary ianareo de ongota nareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany miara-maniry izy roro ambara-piavy ny fararano. Ary amin'ny fararano de ho lazaitra mipijinja hoe angona aloha ny tsy parifary ka atao vo amboarany mba hodorana fa ny vary de atao hoany atsopotra. Noho zany ny misia rery ihany mahay manavaka ny zanak'le Nahary taranak'Adama zany sy ny taranaky ny menarana. De ozy misia ao amin'ny Matio 10:4-telopolo hatramin'ny 4:telopolo manoloana ny olona rehetrarehetra. Tonga teto tany zany misia de zao ny ambarany. Matio 10:4-telopolo hatramin'ny 4:telopolo. Ary azo ataonareo fa hitondra fiadanana ambonin'ny tany tsy tonga hitondra fiadanana fa zavatra. Maheno an'izany ny olona tonga de tetry ahoana ary zany raha vao tsy mamaky ianao. Fa tonga aho ampifandrafy amin'ny olona amin'ny rainy zanaka vavy ary ampifandrafy ny zanaka vavy amin'ny reniny ary vinaty vavy amin'ny rafozany vavy ary ny akolan'ny olona ihany ny fahavalony fa tsy mesia angeny namorona an'izany fa efa faminanino amin'ny mika 7:9. Efa faminanino amin'ny mika 7:9. De tahaka an'izany koa ao amin'ny Lioka 12:20, Lioka 12:20 andininy 2:50. Tahaka an'izao manaraka izao. Lioka 12:20 andininy 2:50. Tahaka an'izao manaraka izao. Ataonareo va fa tonga hanome fihavanana ambonin'ny tany tsy hoy izao aminareo fampisarahana. Ny misia ihany zany no afaka mampisaraka. Ary zay ny diany eto hampisaraka fa tsy hampitambatra. Arao tsara ny fampianarana efa laza teo aloha teo hoe misy ny taranak'Adama, misy ny taranaka menarana, tsy maintsy avahanareo. Ary ny taranak'Adama aza mbola mizara telo araka lazaiko teo aloha teo hoe misy ny atao hoe taranak'i Joda, sisa ny Israely, sisa ary ny vahiny mbola ho aza avaintsika lalina zany. Ny fisalasalana miteraka fizarazarana de tsy maintsy miteraka laza ho an'ny nampisalasala. Iza moa nampisalasala teto? Ny Mesia. Ny Mesia nampisalasala de miteraka laza mihitsy ary mandraky ty androany hitantsika hoe ahoana ary zany. Ary zay makalaza eo ampisalasalana de zay tsy tena tompony fa pindrana. Averika ny mandeha. Averika ny mandeha aloha zay frazy ny mandeha zay zany mba azahoanao azy tsara zany hoe ny fisalasalana miteraka fizarazarana dia tsy maintsy miteraka laza ho an'izay nampisalasala. Satria rehefa ozy Mesia hoe tonga aho andrava tsy ampitambatra ny ray mifanohitra amin'ny zanaka, zanaka vavy mifanohitra amin'ny zanaka lahy sy sisa mifanohatra daholo ny olona, misy fisalasalana zao anatiny. De miteraka laza zany ho an'izay nampisalasala. Iza nampisalasala? Ny Mesia. Ary zay makalaza eo ampisalasalana ndray de zay tsy tena tompony fa pindrana. Tsy ndriko tsara zay
misy tonga de makalaza be ao am-pisalasalana izy mbola tsy fantany akory ny antony sy fotony. Zany olona zany tsy tompony fampindrana zany. Zany na tonga ny tsy maintsy avy amin'ny fanjakana romanina no makalaza misy mandraka androany fa tsy avy amin'ny joda mihitsy, satria ny misia de avy amin'ny joda ka ny joda zany ny tompony fa ny romanina ane de mpindrana fotsiny ihany. Porofo lehibe de lehibe zany fefa tonga tetatany misia. Porofo ngeza be zany ry joda fefa tonga tetatany misia. Koa taty aorian'ny apôstôly de tsy maintsy miova ho fanambarana ny fisalasalana ny amin'ny misia, satria tsy maintsy nandre ny fanambaran'ny apôstôly ny olona, indrindra fa ny fanambaran'ny apôstôly Paoly, zay olona ao anatin'ny fisalasalana ireo olona ireo, zay nandre ny fanambaran'ny apôstôly Paoly ireo, ka tsy maintsy ny foto-kevitra romanina tahaka nataon'ny Pilato no nentin'ny olona manambara amin'ny misia, indrindra fa ny olona aty amin'ny tany jentily, indrindra fa ny olona aty amin'ny tany jentily. Vokany dia tsy maintsy fanambarana feno findramana no ataon'ny olona, satria tsy tompony izy ireny fa mpindrana ihany. Porofon'izany ny filazan'ny atoko-pivavahana rehetra milaza Mesia fa mahagaga azy ireny avokoa ny zavatra iainany amin'ny fivavahana amin'ny alala Mesia. Mahagaga azy avokoa. Zay ny porofo. Mahagaga azy ireny zany satria tsy tompony izy fa mpindrana. De gaga izy. Misy fahagagana ty aminay. Mahagaga. Tsy tompony izy fa mpindrana. Porofon'izany koa fa tamin'ny fanomboany reny atoko-pivavahana rehetra milaza Mesia reny dia nanandalana tokoa, toy ny hoe tsy mahazo mamonjy lanonana eny amin'izao tontolo zao ny mpino ao aminy tamin'ny taona 10, tamin'ny taona 70 tany ho any zany resaka zany, fa zay tratra manao an'izany de roana eo no eo tsy hoisan'ny mpino intsony. Zany ny tranga tamin'ny taona 70, taona 10. Ohatra, tsy mahazo mijery ragasy, tsy mahazo mijery vakidrazana raha ty amin'ny ampivoatany jerena. Na inona antony nampisiny ragasy vakidrazana io, tsy mahazo mijery an'izany ny olona mpivavaka taloha. Satria ny mampiasa ponga sy ny sodina ary ny mizika, satria izy ireny ozy mampiasa sodina, mampiasa mizika sy ny sisa, fa tsy ilaina zany ozy amin'ny fivavahana. Ary anisan'ny tsy azo atao tamin'izany ohatra ny famadihan-drazana, araon-danonana misy aponga sy mizika, fa fivavahana no atao izy eo amin'ny famadihan-drazana. Na tsy mamadi-drazana mihitsy, na ho an'izay mamadika de tsy mahazo mampiasa an'ireny zava-maneno reny. Zany nisy tamin'ny taona 10, taona 70 ho anareo zay teraka sy nahita an'izany tamin'izany fotoana zany. Fa ny any aviriana azo ny mpino ale tamin'izany de zay fivoriana misy fivavahana ihany. Na de famadihana azy io, ka raha vao misy fivavahana de azo ale. Fa raha vao tsy fivavahana tsy azo ale, indrindra fa sina ponga sy mizika na sodina tsy azo mandindihy zany. Fa alaina de finosina de mangina hiram-pivavahana. Zay ny fivavahana tamin'izany fotoan'androny. No ny fanambarany indramina fotsiny tamin'ireny fiangonany reny de tsy maintsy ny verin-dalana tamin'izany izy reny, fa tsy hoe ny tombo akory. Ary de zao hita miariary ankehitriny zao ny fahamarinan'izany. Na de zany aza nefa de nisy sy misy amin'izy reny no taranaka akasitrahana, satria taranaka Adama zay Israely sy vahiny, ka ny fanambarana feno findramana natao sy ataony de tsy maintsy miova ho fahalalana tsara ny tena antony sy foton'izay ambara. Ka ho an'izay efa nodimandry
de efa nomely Nahary ny mpisorona be iray de ny Mesia mba hifona ho azy ireny tamin'ny tsy fahalalany. Ary ho an'izay mbola velona eto tany kosa dia iny rehefa tonga fitomboana lehibe de lehibe ka dia tsy maintsy mitombo be dehibe amin'ny fahalalana misy izy ireny tahaka an'izao efa tolotra anareo izao. Koa ny fahalalana Mesia dia tsy maintsy misy fanambarana fotsiny aloha. De rehefa natao tamin'ny nandritra ny 200 taona teo eo zay taty amin'ny tany jentily raha eto Madagasikara ny resahana. Ary tsy maintsy misy ny fanomezana ny atsy fotony zay ambara de zao atolotra ho reniny olona rehetra eto ambonin'ny tany zao zay ambarako anareo ankehitriny. Koa ianareo zy Israely sy vahiny zay porofoiny fahazotoanareo manaraka izao fampianarana zao, zay maha Israely sy maha vahiny anareo dia ampitomboy ny fifalianareo fa indry tonga aminareo ny mazava. Rehefa tsangeny Hebreo 5 (1:12 ka hatramin'ny 4:12). Hebreo 5:1:12 ka hatramin'ny 4:12. Tahaka izao na ry vakiny rehefa vakitsika. Ny amin'izany de manana teny maro izahay ozy ny apôstôly Paoly sady sarotra ambara satria lalidalovana ny sofinareo. Fa na de tokony efa mpampianatra aza ianareo no ny fahelan'ny andro raha eto Madagasikara ohatra fa 200 taona izay no nampisy ny kristianina teto. De mbola mila zay ampianatra anareo ny abidi-pianaran'ny teny le Nahary indray ianareo. Ary rehefa toy zay tokony tsy omeny ronono ianareo fa vetikanina ny tokony omena anareo. Fa zay rehetra mivelona amin'ny ronono de tsy zatra ny tenin'ny fahamarinana satria mbola zaza bodo. Fa ho an'izay efa lehibe na hoe ho an'izay efa tanteraka ny vetikanina de ho an'izay manana ny saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Tahaka an'izany ohatra ny Hebreo 5:1-7 ka hatramin'ny 7. Hebreo 5:1-7 ka hatramin'ny 7. Tahaka an'izao manaraka izao. Koa aoka ilaozantsika ny abidi-pianarana ao amin'ny Mesia fa aoka androso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray ny fibebahana hahafahana amin'ny asa maty sy finoana an'ilay Nahary ary fampianarana ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana ary fitsanganana maty sy ny fitsarana mandrakizay. Ary zany no ataontsika raha velan'ilay Nahary tsika tonga ny fotoana amin'izao fotoana zao. Ny apôstôly Paoly tamin'izany nangataka hoe raha velan'ilay Nahary de ho ataontsika izany. Ary rehefa tonga izy zao keto Madagasikara fotsiny aza de fa 200 taona lasa ingizay ny orenany reny fiangonana misy eto Madagasikara eto zay rary mihitsy raha tonga vetikanina zao no entsika amin'izao fotoana zao. Ary ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:30 (1:30 ka tamin'ny 2:30). Ary ilay Nahary ninia tsy nijery ny andro tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo zao hibebaka satria izy efa nanetry andro ray zay hitsarany an'izao tontolo zao amin'ny fahamarinana amin'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona mpin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ary ianareo zay tsy Israely sy tsy vahiny zay porofony tsy fahazotoanareo manaraka izao fampianarana izao ny tsy maha Israely sy tsy maha vahiny anareo de ho zay hoe ampitomboy ny fisentoanareo fa indry tonga aminareo ny fitsarana anareo ka tsy afa miala tsy nitsony anareo. De efa tsy angeny Jaona 5:12 filazany tsara ny Jaona 5:12 manaporofa an'izany tahaka an'izao. Ny fitsarana izy satria
ilaina satria ny andrinany zao de efa voatsara noho izany na iza olombelona de tsy ho afaka itsony amin'ny fitsarana zay miandry azy profon'izany fampianarana efa tolotra izao. Noho izany ary dia tapotra ny fotoanatsika ka aoka atsika zany anaraka tsy tapaka izao fampianarana izao fa mirary anareo mba anjo izany ary azoto de azoto anaraka an'izany ka dia isaorana lay nahary amin'ny alala mesia nanome fotoanatsika afahatsika mandroso amin'ny fampianarana idiratsika indray amin'ny fampidirana faharoa amin'ny manaraka dia mandra-piona ary mandra-pijery sy mandra-pifankahita indray. Veloma daholo.